Tompoko lahy sy tompoko vavy aterina indray ny arahaba ary manasanao sahady anaraka izao fandaharana hatramin'ny farany fandaharana manokana izy tia izay ny lafin'ny toe-karena moa zany no tena ho resantsika atao anatin'izao fandaharana izao mandray vahiny isika atao amin'ny sioka dia ny profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴𝐻𝐵 izay mpahay toe-karena filohan'ny filakevim-pitatana ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar miarabanao tompoko tonga soa tompoko. Eo ihany koa profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴𝐻𝐵 izay ingénieur no sady mpampianatra ny amin'ny université Anatin'ny miarabanao tompoko. Efa mirahaba tompoko. Araka nambarako teo dia ny lafin'ny toe-karena no resantsika raha ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa zany dia raha malala fa misy ny ady eo amin'ny Iran sy Israël ary ny farany herinandro teo dia nisy ny daroka bomba zany izay nataon'ny 𝐸𝐴US sy Israël tao Iran nisy fiantraikany zany satria nisy ny mpitarika iraniana izay namono ainy ary nisy ny valikafatra izay nataon'ny Iran zany tamin'ny alalan'ny tifitra fa tao ihany koa tamin'ny alalan'ny fanakatonana ny détroit d'Hormuz izay anisany misy fiantraikany aty amin'ny sehatry ny solika zany satria ny 𝐼𝐼𝐼𝐻𝐾𝐽 ny sambo izay mpitatitra ny solika zany hoe ny solika maneran-tany dia mandalo amin'izany détroit d'Hormuz izany manodidina ny 20 tapitrisa baril isan'andro eo no mandalo amin'izay détroit zay mazava ho azy fa misy fiantraikany aty amin'ny vidin'ny solika satria ny alatsinainy teo dia efa hita fa niakatra izay vidin'ny solika izay indrindra no resantsika atao anatin'ny fandaharana ny krizy ara-tsolika vokatr'izay ady ao Iran sy Israël izay. Eto ny mpahay toe-karena iresaka amintsika manao tokoa ny fahitanao ny zava-misy sy ny mety hoe famakianao n'izao zava-misy zao raha amin'ny lafin'ny toe-karena. Misaotra anareo aloha voalohany indrindra nanasanay indray ary miresaka momba ny resaka fiantraikan'io guerre amin'ny Iran sy Israël io tsika miresaka momba ny détroit d'Hormuz ianao ary miresaka indrindra ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Ny zavatra verimberiko voalohany dia hoe ny information zany no zavatra tena zava-dehibe indrindra amin'ny toe-karena ary ny manipulation ny information io dia lasa manimba mihitsy ny bonne fonction marché zany hoe le fionan'le tolotra sy ny tanady eo amin'ny tsena zany ary na ohatra raha zavatra tsy tokony hisy vokatry ny fahaizana manamboatra ny information dia lasa misy moa le antsony mpahay toe-karena hoe asymétrie d'information. Prix Nobel d'économie nanao an'izay Joseph Stiglitz izay mahalala tsara ny toe-karena aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana satria niasa betsaka taty izy isan'ny nazon'ny prix Nobel izay théoriany momba ny asymétrie d'information izay. Ka raha ohatra ka information diso no azon'ny agent économique dia lasa diso daholo ny prévision économique ataony zany dia mazava ho azy fa hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny firenena. Raha ny tena zava-misy dia izay ny tena atahorako satria raha malaza be zany zao ny fitenenana hoe ny 20% ny solika mandalo ny détroit d'Hormuz hidy io guerre mitohy ary dia nitahotra avy hatrany voalohany indrindra zany dia hoe tsy hisy tsony solika dia hiakatra be ny vidiny. Dia avy ao maheno an'izay ny olona hoe tsy hisy tsony solika miakatra be ny vidiny dia avy hatrany izy dia hitazona stokina solika dia ho ampiakariny hatrany io dia hiakatra tsy hisy ohatr'izany zany ny vidim-piainana dia tonga amin'ny tanjon'le olona mitady an'izay satria misy agent économique manana intérêt amin'ny fiakarany vidin'entana zany indrindra moa zany ny mpamokatra ka ny mpanjifa ny tena ho voamafy ao anatin'izay. Raha ny tena zava-misy anefa dia itsika zany aloha raha ny amin'izao fotoana zao dia tsy tokony hisy panika mihitsy satria tsika mbola manana stokina solika ampy tsara ao anatin'ny volana vitsivitsy. Ankoatran'izay koa dia tsy ny solika avy any amin'iny Moyen-Orient sy Iran sy ny Qatar sy ny namany iny ny tena solikitsika fa ntsika solika raffiné zany hoe misy firenena afrikanina maromaro zao manana stokina solika raffiné izay mandalo amin'ny misy société goavana be moa zany eto Afrika ny Total izay mampizarana io manerana ny
tany Afrika ary ny Total dia entreprise frantsay. Zany hoe tsy raha ny famatsiana solika antsika aloha zany dia tsy mbola tena miankina avy hatrany any amin'ny Moyen-Orient fa mbola miankina betsaka koa azy amin'ny firenena afrikana izay manakaiky antsika reto sy any amin'ny Europeana. Ka raha ny ao anatin'ny foezaka aloha zany ny tiako tenenina na 3 volana any ary io dia tsy tokony mbola tena hisy panika zany. Ny fiakarana kely mety hisy satria izay lazaiko teo hoe vokatry l'information mandeha dia lasa mitandrina ny olona dia ampiakariny ny consommation ana solika any dia lasa melany le stocknisy teo dia ohatrany tsisy kely dia ohatrany miakatra kely fa zay le antsoina hoe phénomène conjoncturel na phénomène foezaka fa tsy mbola tena structurel le izy na ao anatin'ny lavitra izany hoe hiakatra foana le vidina solika. Fa raha tokosaka hoe mitohy elaela io guerre io zany hoe mihoatra ny 3 mois any zany na 4 mois any dia amin'izay fotoana izay dia tena izy fiantraikany lehibe tokoa amin'ny fiakaran'ny vidin'entana aty amintsika izay sy ny amin'ny fidinany ny fahefa-mividin'ny olona. Indrindra zany rehefa tsy misy any consommation tsy manjifa ny olona dia lasa tsy mamokatra koa ny entreprise dia lasa tsy manakarama olona tsony izy fa mandroaka mpiasa avy dia fiantraikany ara-ekonomika ratsy be zany zay. Fa ny amin'izao tsika miresaka androany zao sy ny rapitso sy ny ravaka pitso dia mbola cycle conjoncturel io ary tokony hisy raha zao ny fanaraha-maso n'ireny olona manao approvisionnement na solika be loatra ireny zany hoe manao spéculation eo amin'ilay marché mba tsy hisy fiakarana tsy ara-drariny sy tsy araky ny tokony ho izy eo amin'ilay vidin'entana satria tsika mbola voavoaka tamina crise ary mbola ao anatina transition zany tsika zao mbola précaire be zany tsika mbola marefy be tsika ka tsy ho zakan'ny olona izay zavatra izay ary izay ny atahorako hoe ho lalovin'ny mpanao politika le izy mba hanimbana ny imaginy ny fitondrana izay eo toerana amin'izao fotoana izao izy hoe tsy tokony izay kosa le izy fa tokony mifampitsidy tsika satria zava-doza ny ho fiantraikany guerre aoriana kely raha mitaraziko io. Misaotra anao mitodika ato amin'ny profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴 indray izay ny fanazavana nentin'ny profesora 𝐑𝐷 mety hisy spéculation zany araky ny nambarany teo vokatry izay le hoe information izay paritaka izay mety manahoana aloha fahitanao ny tranga amin'izao fotoana izao aty amin'ny sehatry ny angovo indrindra fahitanao izay fanazavana nentin'ny profesora 𝐑𝐷 zay ihany koa. Mamerina ny araba amintsika marina daholo ny zavatra tenen'ny profesora 𝐑𝐷 teo ka mba tsisy hoe anampiana le izy ako amin'ny eo amin'ny resaka sehatra ekonomika satria ny tompon'ny secteur mihitsy no teny azy teo. Raisiko eo amin'le resaka spéculation le sahany teo le izy. Ny spéculation moa zany iny no akoatran'ny resaka hoe demande sy ny offre dia ny spéculation no hiteraka ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay fahitantsika hoe miakatra foana zao ny vidin'ny baril maneran-tany. Dia eo indrindra amin'izay ampidirako amin'ilay resaka tsy mirora satria tsika manana tsika eto Madagasikara dia tokony exploitena le atsika. Toko efa mandeha mitodika makany zany zao ny fanjakana efa manao izay zaka-azony ataony Madagasikara olona amin'izao fa engany mba ety le zavatra ao ataony satria efa nanomboka 2016 no hoe exploiter zareo saika iverina exploiter indray izy tamin'ny 2021 mieritreritra exploiter indray izy amin'izao 2026 zao dia tena hoe manantena ny vahoaka malagasy hoe ety le fitrandrahana atao satria amin'izao tsika dia manana miondana solika tsika kanefa mitaitaina hoe tsy hanana solika noho izay hoe tsy fitrandrahana le arena kibon'ny tanitsika zay. Zao zany tsika vao tena hoe miaina an'ilay hoe tompony fa nefa mangataka ny ivelany na hoe mangatakatiny raha amin'ny fiteny malagasy. Dia zao zany tsika zao ngamba manomboka tsy any amin'ny hoe délestage tsony fotsiny fa manomboka miatraka aty amin'ny vidim-piainana sy mety hoe tsy hisy mihitsy le solika. Zao zany tsika vao tena hoe ilaina amin'izay le indépendance énergétique satria ny adiny mety vao manomboka zao fa hitoy foana io
De hitaitaina eto foana zany tsika hoe hay ahoana indray ny olona nivelany miady de tsika no mitaitaina zany zao ny hainantsika ny iraniana sy ny amerikana sy ny rosiana ny olona tsy mifanaraka de tsika no mitaitaina dikan'izay mily tsika an'izany trandraka ny arenantsika zay zany zao ny zavatra mila atao malagasy moa manontany hoe de inona zany le tokony atao hitrandrahana an'le izy mila mampiseho tsika hoe tompony ny hoe tompony tsy tendromolotra fotsiny fa mila materialiser ny malagasy hoe atsika io de rehefa atsika de inona ny zo atsika inona ny andraikitsika mahatompony azy zay ny misehitry ny vahoaka tsotra fa isika ihany koa isika malagasy de mila mijery ihany koa par rapport amin'ireo investisseur ny investisseur de ohatrin'ny olombelona rehetra izy mitaitaina ihany koa izy ny amin'ny vola ho ampiasainy zay ny olana eto anisan'ny olana eto Madagasikara ary tsy hoe olana amin'izao fitondrana zao fa toka efa nandritra ny 20 taona na 30 taona misy olona mampiasa vola de matahotra le olona ho very vola ny investissement pétrolier nefa de vola be milliards de dollars ny resakantsika fa tsy millions de dollars de matahotra corruption ny investisseur ny vahoaka efa matahotra corruption sy tsy tia corruption fa ny investisseur ihany koa de matahotra corruption satria manary vola izy raha vao misy ny corruption de zay stabilité zay ny ilain'ny investisseur de afaka mitrandraka ny solika eto amin'izay tsika de miaina ny indépendance énergétique sy pétrolier tsika de tsy mitaitaina ohatr'izao tsony rehefa misy problème alivelany any. Makasitraka anao isika moa zao anatin'ny hoe fitondrana fanavaozana misy ny politika mpanjakana izay mipetraka amin'izao ary tafiditra amin'izany ataontsika hoe fampiroboroboana ny sehatry ny indostria izay ataontsika hoe mifandray sy mifamatotra tokoa amin'izany resaka angovo zany rehefa nisy ny ady tao Iran sy ISRAEL de efa nilaza ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa isy fivoriana zany no tanterahan'izy ireo andinihana ny fepetra tokony raisina mitodika ato amin'ny pahay toekarena kosa koa ianareo anivon'ny crème misy hatrany moa zany ataontsika hoe soso-kevitra izay arosonareo rehefa misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena rehefa misy ny krizy mandalo sy ny sisa inona no mety hoe tolo-kevitra entinareo ahafahantsika miatrika zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Araky ny voalazan'ny profesora 𝐑𝐚𝐤𝐾𝐚𝐲 teo de efa tena tsy mainky tsika zany mitrandraka ny arena voajanahary namen'Andriamanitra tsika fanontaniana voalohany de aiza ny vola de avy any amin'ny tompony ny any amin'ny tompony vola zany de reo le firenena efa mandroso reo le firenena arabo dia mila mahay maka n'ireny vola avany ireny zany tsika zay le teneny teo hoe fampiasam-bola zany hoe mila mahay misintona zany tsika mpampiasa vola vahiny aloha ho tonga hitrandraka an'ireo le arena matory fotsiny eto amintsika reo ary tsy azontsika atao mihitsy ny teny hoe zay tsy mila mpampiasa vola vahiny mihitsy fa vitanay rery-dolo nenay zay aloha zany tsy vitatsika satria tsika tsy manana les compétences ray manontolo ao anatin'le chaîne de valeur anaovana an'izay fa tsy maintsy hay koa nefa mitantana an'ireo le mpampiasa vola vahiny ireo rehefa tonga eto izy mba tsy ho izy indray no azo tombony betsaka koa noho itsika malagasy satria zay foana ny zava-misy teto koa zany nandritry ny taona maro zay le resaka corruption ny professeur 𝐑𝐚𝐤𝐾𝐚𝐲 teo vokatry ny corruption de lasa tsy fitsinjovana le tombotsoan'le firenena jerena fa fitsinjovana tombotsoan'olo-tokana na tombotsoan'olom-bitsy zany hoe monopole privé ndray zany lasa misy zay nge natonga an'ireny adiny 𝐚𝐬𝐧 ireny hoe tsy ekena intsony ny monopole privé olona ray ve mitantana ny arena rehetra eto amin'le firenena kosa tsy azo ekeny zany monopole d'État koa tsy azo ekeny tsy hoe mifanjakana rery koa mitantana eto de zay tiany atao fa mila sokafana le izy dikan'izay zany tsy maintsy amboarina ny lalàna aloha ary lalàna tsy maintsy manome tombony manokana ho antsika malagasy ny secteur pétrolier indrindrina fa fitrandrana angovo de secteur stratégique io ary io tsy rehefa hitrandraka amin'io ianao tsy ho faly mihitsy akory ny olona rehetra zao tontolo zao fa mitadiny anapotika an'io foana izy zany rehefa manomboka mitrandraka an'io ianao indrindrindrindra
ny azony an'io fotsiny am'izao zay nge ny Amerikana nge zay ny tena anaovany andreo gera rehetrarehetra reo izy rery ny teo mpamokatra solika zao tontolo zao de anazy daholo ny réserve pétrolière rehetrarehetra eran-tany izy manapaka momba an'izy arak'izay tiany anaovana zay nge isan'ny anankiray tsy anekeny Iran le izy hoe tsy azo naikena kosa zany ka mila mieritreritra ny Amerikana hoe tsy mety zay izy moa zany manana ny hery rehetrarehetra na ara-bola na ara-tafika na ara-inona fa mila mba fieritreretana koa le izy ary koa Israël manan-karena be koa Israël ary ny tafika matanjaka indrindra eran-tany de ny miaramila israeliana any amin'ny Israël ny fanaovana exercice militaire raha te anna tafika matanjaka ianao. Donc le allié Israël américain reo zany ho sarotsarotra ihany mandresy azy amin'izay resaka ara-miaramila zay ka zay le mila tandremantsika satria sao de hoe hanomboka hitrandraka tsika de hoe iza ny hitrandraka ny Amerikana indray ve sa ny Européanina ve sa ny Rusianina ve sa ny iza fa raha ohatra ka ny olona rehetrarehetra na izy na iza zay foana ny tadidiana koa zany amin'ny TOEKARENA tsy misy olona mihitsy ka hitady ny tombontsoa anao zany. Zay zany na maharitana pahay TOEKARENA amin'ny ankapobeny ny olombelona rehetra de antsoina hoe homo economicus, homme rationnel. Tsy mitady afa-tsy ny tombontsoany izy ka raha tonga eto izy tsy ny tombontsoanao mihitsy ny tadiava fa ianao mila mahay mitady ny tombontsoanao ary mila mahay miady ianao ho an'izay tombontsoanao zay ka rehefa tsy mety aminao zay zavatra proposeny aminao tsy ekenao fotsiny le izy fa tsy hoe iny mpamatsy vola tsika mila vola ninona condition eo ampidiritsika izy lofa hitondra vola ho atsika hicréer emploi ho atsika mila sélective zany investissement sélective ary misy resaka géostratégique ao misy resaka géopolitique ao mila historien mila olona maromaro zany miara-mandinika zany fa tsy maintsy mandeha am'izay le hoe fiantsonana reo le mpampiasa vola vahiny reo moa zany tsika fa tsy maintsy koa nefa ho amin'ny tombontsoa atsika ary ny lalàna fean'io le fitrandrahana pétrole io zany de tokony lalàna manokana mihitsy misy lalàna manokana momba ny fitrandrahana an'io angofo ohatra ny fitrandrahana ny 𝐼RENA-𝐾𝐽𝐾 ihany zao nge ny rehetrarehetra eran-tany mila nickel mila cobalt feno eto amintsika kanefa ny tombom-barotra mba ahatsika amin'izy de redevance 1% 2% ny olona zany mahazo 98% ianao 2%. Ny impôt taxe alohany aminao zany tsy misy arivony produit intérieur brut an'le olona koa rehefa avy eo inona tombontsoanao amin'izany satria anao manaiky satria anao tsy mametraka ny condition-nao satria ny lalànanao goragora satria mbola tsy ampiarinao koa le lalànanao fa corruption satria anao mbola mamevahana olon-tokana monopole privé satria le vahoakanao marefo de ninona nataon'izay mpitondra eo de tsy afaka manao ninona izy de olana be zany zay zavatra zay ka mila fandraisana andraikitra amin'ny vanim-pitondra mihitsy mila manana an'izay volonté politique zay ve anao zay zavatra zay aloha. Faharoa tsy tokony ho adonona mihitsy fa feno manam-pahaizana eto ka amin'io resaka pétrole io. Ny ao amin'ny économie zao de efa misy ao aminay ao amin'ny faculté économie gestion sociologie efa misy master manokana mihitsy ao momba ny resaka pétrole. Any amin'ny Polytech misy fianarana manokana momba zany resaka pétrole zany hoe efa manomboka manana zany tsika manam-pahaizana de tokony tsy ho tsinitsiniavina koa reo manam-pahaizana reo profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴 zao tafiditra ao anatin'izany de anjaran'le fitondrana kosa mieritreritra hoe izy aby le mba manam-pahaizana malagasy hiara-hiasa am'le manam-pahaizana vahiny ary iza koa le manana pahaizana malagasy afaka mamola vola tsara le lalàna zay tena ahatonga an'io investissement atao io hitondra vokatsoa atsika ary zay zavatra zay maika satria ny nanontany cercle de réflexion des économistes de Madagascar ianao manko teo efa tamin'ny 10 taona lasa zay miteny zay hoe ovay ny loi sur les grandes mines LGIM de nisy efa volavolan-dalàna nandeha tao amin'ny Assemblée nationale tamin'izany isan'ny nanao an'izany tena anay hoe miakatra le tombontsoa azotsika hafa le lalàna mivoaka rehefa mivoaka avao amin'le assemblée le izy lasa tombontsoan'olo mihitsy andray zany le
le zavatra ka asitsika raha itoy ianao an'izay aloha zany tsika de tsy ho tonga le zavatra noteneminy professeur 𝐵𝐼𝐻𝐻 teo ka tonga amin'ny fotoana hieritreritra amin'ny mpitondra, hieritreritra amin'ny vahoaka ary mba hanomezana hasina ny manam-pahaizana malagasy fa tsy ho tsinitsinyavina foana izy amin'izao tournant lehibe zao 𝐾𝐚𝐤𝐲𝐢 be andraisantsika fanapahan-kevitra ary mamevana antsika mihitsy zany zao araka mivoalaza teo raha mahay tsika. Ny momba ny lalàna izay indrindra no resahantsika, misy ataontsika hoe fandinihana amin'ny resaka hoe code pétrolier. Tsika moa zany raha miresaka hoe fitrandrahana solika araka ny fanambarany teo anivon'ny ministera efa niresahana tao anatin'ny fandaharana ekônômia ihany koa fa dia ny Madagasikara olona no mbola manana ny CPP na ny contrat de partage de produit zany amin'izao miresaka hoe fitrandrahana satria zareo no navita nanao an'ilay fitsirihana. Ny hafa moa zany de hoe natsahatra lizy ary tsika zao anatiny hoe hiverina 𝐵𝐿𝐴N'izay indray ny fahitanao ny resaka hoe fanatsarana tokony apetraka zany amin'ny resaka lalàna mba ahafahantsika zany mampiroborobo izay resaka hoe fitrandrahana amin'ny solika izay mba hisoroana ihany koa sy mba hialana tsikelikely amin'izay resaka hoe fiankinan-doha amin'ny fanafarana ny solika any ivelany izay. Mahakasika ny resaka lalàna, zako moa tsy juriste fa vahoaka en tant que citoyen mampiatra lalàna ako no miresaka. Voalohany indrindrany de ny appel d'offre, mila mizatra zany tsika hoe manao appel d'offre rehefa hanome permis, zay aloha ny voalohany. Efa manomboka manao an'izay zao ny ministeran'ny mines fa mila tohizana zany zay ezak'izay. Appel d'offre foana zany anaovana azy ialana amin'ny corruption. De iny moa tsindriky foana le resaka hoe ny vahoaka malagasy de mila mampiseho fa tompony. Mampatonga antsika hitsakitsahan'ny olona ane de satria tsika tsy mahafantatra ny tokony ho andraikitritsika mahatompony de lasa tsy misitraka an'le zotsika. De rehefa mahay ny vahoaka malagasy hoe tompony de manaraka ho azy na ny fitondrana ary. De zay resaka tompony zay zay no voalohany indrindrany manana obligation ny vahoaka malagasy zany hoe inona ny obligation anao mahatompony anao. Isika ve manao suivi, mavita manaraka ve tsika ny arena mivoaka eto sy ny arena voatrandraka eto, sa de hoe raisy ny patrimoine mantsy nareo arena kibon'ny tany ireo de tsy bien fa patrimoine. Bien izy raha ohatra ka hoe stockna entreprise ny gérena azy, zany hoe comptabilisation na entreprise, fa tsy ohatr'izay ireo fa isika malagasy, isika partie malagasy no mila ny comptabiliser azy. De miaraka amin'izay mivadika ho registre, tokony enregistrena ny finance zany izy ireo, de mivadika actif tangible zay ahafahantsika maka vola, mindram-bola any ivelany redémarrena ny secteur porteur rehetra eto Madagasikara. De mbola miaraka amin'izay resaka hoe zoantsika mahatompon'izay izay ihany koa no misécuriser ny investisseur. Ny investisseur normal, tsy miresaka mafia fa ny investisseur normal mila sécuriser ny investissement. Ny afaka misécuriser indrindra ny investissement ny mpamatsy vola de tsy ny basy, tsy ny miaramila fa ny vahoaka. Ny vahoaka izay tompony 50% ny produit brut. 50% ny brut tsinona an'ny mpitrandraka, de ny 50% an'ny vahoaka. Le vahoaka tompony 50% brut, reo ny tena miaro ny investisseur. Tsy sanatria hoe manamaivana miaramila miteny azany hoe tsy basy ny miaro ny investisseur, tsy any mihitsy le izy fa hoe ny herin'ny vahoaka ny tena miaro ny investisseur, ary zay ny garantie ilain'ny investisseur alohan'ny ampiasany vola. De manaraka ho azy an'izay rehefa mametraka an'izay mahatompony zay malagasy foana ho azy na ny corruption ary. Mampatonga ny olona manao corruption satria tsika tsy mahay an'izay tokony atao de rehefa tonga avany le investisseur de diso ny information omenana azy de lasa mivadika hoe mametraka kely tsy de vita inga ny permis io de vivoaka inga ny reto dossier reto. De aveo rehefa miala le olona nanome anazy autorisation, verina ny problème initial nareo tsy nanara-dalàna. Zay mampatonga le investisseur matahotra apiasa vola raha vao tsy mbola mipetraka hoe isika malagasy ny tompony. Zay ny fiarovana voalohany ilain'ireo investisseur reo. Mbola ao anatin'ny resaka hoe fampiarana an'le
le lalàna ihany a, ny constitution antsika de mazava. Ny phrase voalohany eo amin'ny constitution de hoe peuple souverain malagasy. De mila mampiatra an'izay souveraineté zay tsika. Ary ny international de tena miexige an'izay. Tsy mangataka fotsiny fa miexige an'izay ny international any amin'ny charte de l'ONU, droit international mihitsy koa miexige zany hoe ampiaro ny souveraineté anareo amin'ny patrimoine anareo. De dikan'izay mila mahay mampiatra an'le lalàna zany tsika. De hiditra aty amin'ny application zay lalàna zay am'izay, aty amin'ny resaka opérationnel zany. Ireo lalàna reo dia tokony hitantaratra anaty contrat. Satria ny contrat no mivadika ho baibolin'ny exploitation pétrolière nazy exploitation minière ataontsika. Ny zavatra ilaitsika partie malagasy de tokony misoratra ao anaty contrat daholo satria investissement à risque, zay ny investissement pétrolier, investissement à risque io. Dikan'izay hoe investissement à risque zay de miavaontsy ny zavatra rehetra ilaina, tsy ilain'ny fitrandrana fotsiny fa ilaitsika tompony ny arena amin'ny transformation sy ny distribution, miavaontsy an'izay ny investisseur de mamerina azy tsika, mamerina ny vola amin'zareo tsika en nature, zany hoe en baril sy en différé. Zany hoe rehefa mandeha ny cycle de production zany zay vao mamerina tsika, zay le en différé. De zay zavatra zay mila mipetraka tsara anaty contrat ny matérialisation an'izay. Petraka any amin'ny contrat zany hoe ahoana ny anaovana suivi, iza no manao suivi. Petraka tsara anaty contrat hoe miantoka ohatr'inona amin'ny transformation, c'est-à-dire amin'ny recherche et développement, amin'ny fanaovana mini raffinerie, amin'ny fanaovana ny lalana, amin'ny fanaovana port, zavatra rehetra ilaina ao anatin'le projet zany, mila misoratra ao amin'ny contrat hoe miantoka an'izay ilay investisseur, de mila misoratra ihany koa bien sûr hoe ahoana ny amerenana an'le izy aminazy, hoe ao anatin'ny 2 taona ve sa ao anatin'ny 5 taona ve sa ao anatin'ny 7 taona. Reny zany mila misoratra ao anaty contrat, de misoratra ao anaty contrat ihany koa avy eo ny rythme de production. Satria tsy tenenina fotsiny koa hoe 3 taona na 5 taona, fa mila mitenena hoe zao baril zany averinay isan'andro mandritra an'le 3 taona. De zany rehetrarehetra zany mila misoratra ao anaty contrat daholo. Zany hoe ny contrat zay ho ataontsika ho an'ny ao aoriana zany, rehefa hanao contrat pétrolier amina compagnie pétrolière manaraka tsika, même na minerai critique, de mila misoratra ao anaty contrat daholo, mila traduit ao anaty contrat daholo ireo lalàna resahantsika ireo, manomboka any amin'ny hoe tompony malagasy, inona ny suivi ataony malagasy, inona no etoan'ny mpamatsy vola, ahoana ny remboursena ny volan'ilay mpamatsy vola. Ohatr'izay zany izy rehefa matérialisena. De anapiko azy kely farany momba ny géoéconomique sy ny géopolitique. Mety ny position-tsika malagasy tsy mandany amin'ny tsy mandany amin'ny Iran, tsy mandany amin'ny États-Unis sy ny Israël, fa mila mahay mijery tsika hoe inona no raha tsika miasa amin'ny Rosiana sy ny Sinoa, inona no raha tsika miasa amin'ny Amerikanina. Isika tsy inona ny avantage tsika malagasy sady manana pétrole, tsika manana 90% minerai critique zay ilain'ireo grande puissance anankitelo reo. De mila mahay mijouer ny rôle tsika ao anatin'izay échiquier mondial zay mba hibénéficier amin'ny arenantsika. Ary io amin'izao fotoana izao, mba tsy teneniko hoe io ihany sisa no chance sy opportunité ahafahantsika miala amin'ny fahantrana, satria ny autre secteur de ambany be daholo ny productivité atsika. Zay ny lazain'ny document officiel. Eo amin'izay resaka investissement zay indrindra ny Andriamatoa Profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴 anatina ady tahaka an'izao, mety manahoana zany raha hoe ny fomba fahitanao satria efa nisy ihany ny ady teo aloha ny tany Ukraine sy Russie ny atao alohan'izay, ny resaka hoe faharisian'ireo mpamatsy vola zany rehefa hoe anatina situation tahaka izao. Tsy ao anatina situation tahaka izao ihany ny faharisian'ny mpamatsy vola mila jerena, fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy.
De ny faharisia amin'ny mpamatsy vola aloha de miankina indrindra amin'ny stabilité politique anao de rehefa hitany zany fa tsy manana stabilité politique ianao, rehefa hitany fa régime autoritaire ny ianao, rehefa hitany fa efa voafatipatotra be le vahoaka nefa efa tsy tiany le zavatra ataon'le mpitondra, de mazava ho azy fa tsy ho avy izy hanao investissement betsaka loatra aty aminao araka ny voalaza teo. Ary Madagasikara de efa niaina an'izay nandritra ny fotoana ela satria misy rancune mantsy, misy fandaharana azy io maneran-tany hoe ty firenena ty ve zao raha lahatra de hoe iza ny firenena zay manitona investisseur betsaka indrindra, zay iza ny tsara indrindra zany. De rehefa jerena Madagasikara ty amin'ny farany foana zao, raha miakatra de mba maharisike ny firenena roa tsika de aveo verina indray any ambany indray. Fa tsika zany mbola tsy tafakatra tary ambony be tary mihitsy. De efa misy critère be de be mipetraka ao isan'izay le voalaza rehetra teo. Ka raha vao tsy metsara ireo critère reo de io fotsiny ake jerevan'ny mpamatsy vola misy an'le baromètre. Misy karazany maromaro zany izy hoe baromètre an'izao, baromètre misy anarany am'le fa tsy tsaroko. De reny jereny ka rehefa tsy metsara ny filaharantsika sy ny point-ntsika am'reny de tsy haharisika tena ho tonga mihitsy ny mpamatsy vola vahiny. Zay zany ny anankiray. Stabilité politique zany. Raha mijery Madagasikara ianao de Madagasikara tsy manana stabilité politique loatra mihitsy satria ny antsika lasa cycle de crise zany misy. Hoe nanomboka tsika cycle de crise hatramina tserovako saina tsara de hoe 91 de 2001 tany amboloany izy isaky ny 10 taona miverina le problème. Zao izy efa miemiena efa lasa 7 taona de aveo lasa 5 taona. Mifoy zany le fotoana zay iverenan'le cycle. De reny efa jerevan'ny olona hoe ary zay man ataoko hoe misy andraikitra lehibe amin'ny mpanao politika mihitsy satria signal ho an'ny investisseur reny hoe aza tonga aty nareo fa instable ane zay politiquement, de ho tombontsoa ho an'izy zay. Raha ohatra ka zay foana zany ka manana andraikitra amin'ny mpanao politika. De ny mpanao politika koa manana andraikitra zany assurer an'le stabilité politique eto am'le firenena. Zay nge mahatonga ny hoe ataovy demokratika le fifidianana zay tena tian'ny vahoaka. Nefa koa na de le demokrasia mbola misy manao manipulation na demokrasia ndray koa. Ka zay le hoe iza manara-maso ary tokoa de iza ahoana fomba fampiarana an'le lalàna le voalaza rehetra teo. Ka raha ny amin'ny taloha rehefa ohatran'izay maika moa fa reny amin'izao fotoana zao indray zao nge io nge ohatran'ny mpifankatia anankiroa vao manomboka mifankatia ihany mbola mifampijerijery indray aloha tsy izy tonga de amin'ny confiance totale ny mpitondra ny refondation mihitsy na inona geste technique ataony eo zany na ho arizy na ho ary fa mbola mifampijery aloha manahoana tsara ny acte ataony. Ny décision any amin'ny politique économique ampiariny ve tena mandeha any am'izay le hoe isin'le stabilité politique sy économique zay, manahoana ny fandrosin'ny toe-karentsika amin'ny ankapobeny, rehefa tsy mbola misy ve ny tentative na monopole satria hoe de olona iza indray mitady anao le monopole eto am'le firenena. Reny le jeren'le mpamatsy vola ka zay ny toko hoe tsy maintsy misy aloha zany fiatsarana eo am'le resaka hoe stabilité politique de iny zay fahaizany manao politika mifandamina sy mandamina an'le izy ao ary indrindra manilika an'izay mpanakorotana fotsiny. Tokony miara-mientana mihitsy ny mpanao politika rehetra miara-manilika an'izay mpanakorotana fotsiny isaky ny mihetsika mahazo ny tombontsoa manokana rehefa avy eo. Ary reny efa fantatra le izy. Faharoa manarakaraka an'izay zany de tokony hanana fitiavan-tanindrazana tena izy ny mpanao politika fa tsy fitiavam-bola fotsiny hoe izy rery mifeny 4-4 reraky Madagasikara nefa ny 90% ny malagasy mitsindroka zordira daholo de aveo 4-4 miara-manodidina le mpitsindroka zordira 5 sy enina. Zany nge le hoe flagrant am'le inona ty am'le distribution de richesse. Ary Madagasikara de firenena mamoro-karena be mihitsy manao création de richesse raha satria création de richesse mesurenao any am'le hoe taux de croissance économique. Taux de croissance économique à Madagasikara tsy ratsy mihitsy hatr'izay positif foana izy. Ary izy raha mbola taty amin'ny 5%, 7%.
tsy mbola nidina ambany 5% mihitsy ny taux de croissance Madagasikara raha tsy tena hoe tao anatina crise tsika crise sanitaire Covid na ohatr'izany fa raha vao verina tsika de manatratra 5% ndray 7%. Zany hoe miariarena zany tsika fa le arena aritsika io olombitsy am'izay no misitraka an'le izy rehefa avy eo fa le vahoaka malagasy tsy mety misitraka an'le izy mihitsy. Vokatr'izay le hoe fifandimbiasam-pitondrana vengeance fotsiny de eo zao mpitondra teo aloha de miandry verina fotsiny indray sy ny pomba azy de miverina indray izy de le teo alohany indray de miverimberiny foana fa tsisy vision vaovao tsara mihitsy zany hoe tena misy vision ve le mpanao politika aloha mba hisian'izay stabilité politika zay ary inona ny lalàna koa tokony amboarina mba tena hisian'izay fifandimbiasam-pahefana ao anatin'ny demokrasia tena izy zay. De zay koa ny amin'ny lafiny ara-toekarena tsy maintsy miassurer tsika le stabilité économique zany dikan'izay de hoe mba mitohy foana le taux de croissance économique io ary miara-midina amin'iny le taux de pauvreté fa le tsika ny taux de croissance économique miakatra mitombo nefa ny taux de pauvreté koa mitombo miaraka amin'le izy zany hoe misy problème na fizarana ny arena loharina teto Madagasikara zany le izy ary lasa olombitsy no misitraka an'le reny de reo le antsoina hoe élite politique de reo le élite politique reo foana zany lasa mame an'le Madagasikara arak'izay itiavany azy any ka tsy manana fitenenana intsony le tena vahoaka ary reo le élite politique malagasy hoe de miaraka amin'ny élite politique an'izao tontolo zao reny le antsoina hoe mainstream. Resaka zao tsika hoe ISRAEL, États-Unis, France, reny ange le mainstream de reny zany le mahame an'izao tontolo zao de le firenena kely hafa rehetra tsisy afaka manao ninina fa mitanjapotsiny daholo zay mahatonga ny Afrika manomboka tsy manaiky zao tsika hoe hiatrika ny fanovana ny mpitantana ao aminy zao ny Nations Unies, Organisation des Nations Unies de mba misy filoha pirenena afrikanina teo aloha mba te hiakatra eo koa satria tsy te hitsika afrikanina efa mahatsapa hoe zay marginalisé foana hatramin'izay tamin'ny sehatra rehetra nefa zay efa manomboka mandroso tokony hanana sehatra zay de ohatr'izay koa le vahoaka madinika eto amintsika zany hoe tokony hanana sehatra izy de misy fiaraha-mientana de zay le izy vao mandeha. Misaotra betsaka anao ny zava-misy tokoa eto amin'ny firenena tsika manana manam-pahaizana araka ny efa nitenenin'ny professeur tao manana manam-pahaizana maro tsika ary misy fikarohana maro zany miainga eto Madagasikara ny zava-misy anefany tsy de tena hoe tody amin'le tokony ho izy zany reny fikarohana ireny. Profeseur 𝐑𝐚𝐤𝐾𝐚𝐯 zao anisany ataontsika hoe mikaroka ary miezaka mampafantatra ny malagasy ohatra ny momba ny tetikasa 𝐶𝐚𝐳 zany. Ahoana ny fahitanao ny zava-misy fanomezan-danja ndreo mpikaroka malagasy eto amin'ny firenena raha ny zava-misy zany hatramin'izay na hoe ny zava-misy amin'izao? Mahakasika ny mpikaroka ao anatin'ny olona mifanerasera amiko sy ny olona mandray anjara sy ny olona mipartisipe amin'ny partie miroro zay ataoko de tena mahita ako hoe misy olona mahay eto. Misy olona hitanao zany ny ampifamalan'le olona hoe misy olona tena marani-tsaina eto manontany tena ianao inona formation le olona fa ny olana kely de vokatry ny mandritsika de tsy exploiter ny potentiel an'ny malagasy tsiraidray. Ho an'ny mpikaroka manokana zao ho an'ny pétrole amapolo taona ny fitsirihana atao vao afaka mandeha ny fitrandrahana millions de dollars ny vola ilaina koa anatin'izay fitsirihan'izay fa tsy hoe vola kely de lasa tsisy manana an'izay résultat zay ny olona eto Madagasikara de tsy afaka mikaroka satria rehefa tsy misy données anao le données lafo be de tsy afaka lasa bloqué zany tsika amin'le fikarohana. Zay raha mahakasika ny ety amin'ny solika fa ny tokony ataontsika de miara-miasa amin'ny vahiny zay efa manana l'expérience de m'exiger transfert de compétences tsy ny pentremaître sy ny ouvrier ihany fa ty amin'ny cadre mihitsy ny mila anaovana transfert de compétences. Zay ny tokony ataontsika voalohany rehefa mandeha ny fitrandrahana. Mametraka aloha zany tsika hoe tompony de manao suivi
hitandrareo hoe masika tsara tsika amin'ny suivi, de aveo de maka an'le transfert de compétence, de aveo tsika afaka mandeha mitrandraka tsikelikely am'zay. Tsy zavatra zay applicable anaty amin'ny milieu critique anaty amin'ny pétrole. De ao anatin'izay koa tsika mila misintona lesona tsika am'zao. Misy am'teny hoe kely fotsiny anjarantsika tam'le partage, satria partage de revenu ny contrat teo aloha, reny hoe 5%, sy 1%, sy 2%, sy 10% reny. Partage de revenu reny fa tsy partage de production, de mila mahay misintona lesona tsika zany hoe inona ny tsy nety tam'le teo aloha, tam'le contrat tany aloha. Satria contrat tsy mety foana io mampatonga an'io zatra io hoe défaillant foana ny malagasy. De mila mahay misintona lesona tsika am'reny contrat tsy nety reny. Resaka koa tsika teo hoe efa 20 mahery ny contrat ny annulena, contrat pétrolier zany ny annulena tam'ty 2026 ty. Peraka amin'ny fanontaniana hoe tena le investisseur ve ny tsy niasa, sa ny environnement teto Madagasikara ny tsy afaka niasany de tsy niasa izy. Zany zany mila mametraka an'izany fanontaniana zany tsika de misintona lesona. Satria araka ny tenen'ny professeur 𝐑𝐚𝐤𝐴 teo hoe ny investisseur ny rehefa tsy stable ianao de mitsoka izy, ary ny investisseur mifampiresaka reo any ivelany any. De zay le mila misintona lesona tsara tsika zany tamin'ny zavatra natao teto. Manontany teny tsika inona nampatonga an'ireo mpitrandraka reo tsy nampiasa vola tam'le le site pétrolier roapolo isa. De am'le fanontaniana teo zany hoe manahoana ny mpikaroka malagasy tompoko, de manana ny fahaizana ary marani-tsaina fa tsisy fitaovana ary tsy misy vola. Zay ny olana. Ny vahaolana am'zay de miara-miasa am'zay mpitrandraka miasa eo tsika de maka traikefa de manao ny atsika tsikelikely am'zay. Zay ny vahaolana am'le izy. De eo moa tsika manomboka efa tokony hijery an'izay ihany koa, satria am'izao efa manomboka am'resaka hoe transition énergétique. Isika de manana ny matière première rehetra ilaina amin'io transition énergétique io. Manana opportunité zany Madagasikara am'izao, de anjarantsika zao miorienter ny fikarohana andeha ho any. Satria ny harena ananantsika matière première, fa ny compétence mila créena, de tsy maintsy amin'ny alalan'ny fikarohana ny créena an'izay compétence zay. Zao tsika zao efa mahare hoe tomobile mandeha amin'ny vato, zay moa fiteny azy zany, hoe fiara mandeha amin'ny lithium, voiture mandeha amin'ny lithium zany mampandeha azy. De amin'ny teny gasy izy hoe fiara mandeha amin'ny vato. Reny zany efa mila tokony trandrahantsika hoe ahoana no nampandeha an'izay zavatra zay. Fikarohana zany mila atosika mafy. Zay ny tokony ataontsika zao. De manararaotra tsika am'izay opportunité vaovao zay. Fa raha miresaka ny transition énergétique teo ihany, satria tsika zao raha aty amin'ny lafiny tontolo iainana moa zany ataontsika hoe efa miala tsikelikely amin'ny ataontsika hoe énergie fossile zany hoe ny solika miditra tsikelikely aty amin'ny hoe angovo azo avoazana zany. Tsika raha ao anatina resaka industrialisation ve afaka tena hoe mionona am'izay resaka angovo azo avoazana zay tsika raha hoentintsika aty amin'ny lafiny toe-karena indray izy. Raha ny am'izao fotoana izao aloha de mbola sarotra ho antsika ny hoe tena hiala tanteraka am'le énergie fossile de hiditra am'le hoe énergie renouvelable na hoe angovo azo avoazana, satria mbola betsaka ny teknôlôjia tsy voafehantsika amin'io zany. Ka raha hirotiroty hiazakazaka amin'io tsika de lasa voatery hanafatra teknôlôjia be dia be zay tsika, zay lafo vidy de izy fetraikany amin'ny lafiny ara-toe-karena koa le izy. Ny tena tsy ampy eto Madagasikara nge de fiomanana. Tsika tsy mionana mihitsy, tsy miomana, fa taitaitra fotsiny rehefa tonga le fotoana de zay le hoe manao ohatran'ny raha fotsy be verilona, miandro zay gadonany fotsiny. Rehefa migadona le izy de samy taitai bobony daholo am'izay indray. Fa mila miomana zany tsika de n'izao. Ka raha ohatra tsika tena hoe fantatritsika hoe tena mba priorité atsika malagasy hoe secteur énergétique io, ny pétrole sy ny mine sy ny rehetrarehetra ao anatin'io de tokony tena hifotorana mihitsy zany io zao aloha. Mba hisy fiantraikany avy hatrany farafaratsy mba afaka 10 taona na 20 taona any. Satria tsika ane rehefa manao zavatra tsy maintsy no avy. Alavilavitra kokoa ny jereny. Ohatran'izay ke zao nisan'ny nahalasany Maurice. Maurice zay le hoe vision, nanana vision tsara izy.
Ino moa ny amin'ny lafiny toe-karena misy ny hoe hainy tsara ny jery ny avantage comparatifany. Théorian'ny Ricardo zay. Mijery eny aiza ny avantage comparatif anay de mahita izy zany ohatra hoe manana tany lehibe izy Maurice am'izay zao no resahako de tany am-boalohany izy nahita hoe mila siramamy daholo Europa, ngeza be ny tsena Europeana tamin'ny resaka siramamy de namboly fary izy, zay no nahatonga ny zone franche. De Maurice taloha feno fary fa namboly fary daholo zany de naondrana tany amin'ny tsena Europeana ny roborobro be aingana zany le toe-karena mauriciana. De rehefa avy eo de hita ndray fa nanomboka le tsy nandeha tsony le fary fa efa niova indray ny aty amin'ny resaka industrie nouvelle technologie de novainy nouvelle technologie tsikelikely indray le fambolepary rehetrarehetra de hitantsika tsara zao fa ny université mauriciana de isan'ny lasa université isan'ny manomboka fanta-daza mihitsy izy maneran-tany zao kanefa taloha ny mauriciana teto Madagasikara ny nianatra ny mpianatra mauriciana fa izy ary tsy nanana université akory. Ny antsika ny université à Madagasikara 80 taona ty aoriana mbola ny eo ihany ny eo, zay le nitenen'ny profesora teo. Aiza zany le vision antsika am'izay manaraka an'le modernité, inona le vision antsika, inona le secteur tena mba prioriser antsika, le mine sy pétrole ve sa ny santé sy ny éducation ve sa ny inona daholo zany le secteur porteur ho priorisena sa ve miankina fotsiny le am'zay vola misy efa any bailleur de fonds hoe andrasa aloha ranga lasitsika aloha manao mamory ny mpamatsy vola PTF moa fiteny azy partenaire technique et financier de antantanina daholo zareo hoe inona ny vola mba misy any aminareo any, aiza zao ny secteur misy vola de inona prioriser antsika mba azona an'le vola any amintsy vola avy any amin'zareo na de tsy tokony priorité akory azy iny zany. De zay le fahadisoana fa itsika zay le hoe souveraineté économique hoe itsika zany tokony mahafantatra tsara hoe reto daholo ny anay zao aloha ny secteur priorisenay porteur satria reto iteratra vokatra ohatr'izao ao aoriana zany tokony ho hita any amin'le politika mpampandrosoana an'le candidat koa moa rehefa manao candidat ny présidentiel izy tokony tratrany de sahady zany le izy fa ny antsika tsisy an'izay fa ny antsika beau parleur zay le fitenin'ny olona azy beau parleur politika daholo de zay mahay miresadresaka politika rehetra de iny ny antsika no asandatra de eo le mahatonga an'le manam-pahaizana moa tsy de miresaka loatra izy de tsy hita izy zany rehefa avy eo ary mbola le mpanao politika koa no manipule azy zany satria izy tsy manam-bola. Ahoana moa ny eritreretanao hoe ny mpampianatra ny université nge ka 1/10 ny karama raisin'ny député zay ny ankabeazany tsy manana doctorat ny vola raisiny nefa izy mampianatra eny amin'ny université. Inona moa motivation any amin'izany? Any amin'ny firenena afrikana mpampianatra ny université zany tsy sahampy polisy sakanina akory na tsy manana tsisy papier ny tomobiliny fa hoe andana de mba ataovy ny papier anao. Ny antsika polisy indray manamboninahitra betsaka koa no mpampianatra azy ka hitanao zany rehetra zany rafitra mila ovaina daholo zany de mila tena hoe fanavozana dieny zao indray de priorisena tsara le secteur ka raha tena mahitsika araka ny teny professeur teo efa niteny tsy ho tafavoaka ny fahantrana izy tsika raha tsy ho secteur minéraux stratégique sy mine io ary atomboka de zao le izy satria tsika manana position stratégique. Aiza zany zao rehefa mijery ny resaka ataon'ny mpitondra ianao ny fanavozana zany hoe hijery vision ao aoriana aiza ny ahita misy an'izany ve mazava ve ny amin'ny resaka ataon'ny prime ministre sy ny ministre ny angovo sy ny finance hoe ty le priorité ity tokoa ny priorité antsika fa ny antsika ny priorité antsika santé, éducation, OH, social ane tsy mampidi-bola fa ny secteur mampidi-bola iza indray ara le mampidi-bola sa ve tsika hiankina mpamatsy vola mandrakizay doriamena eto fa tsisy vision mihitsy hoe aleoko tsika hanana indépendance énergétique ao izy teo de aiza koa ny indépendance financière zany efa nataon'ny CREM efa nisy proposition nataon'ny CREM farany teo hoe reto mba azona zany indépendance financière zany efa tamin'ny 10 taona lasa ny resaka ny hoe mobilisation ny épargne dormant amin'ny alalan'ny fananganana banque de développement fananganana marché financier 10 taona ty aoriana mbola tsisy
Tary amin'ny 15 taona lasa zay nefa niresaka ny énergie renouvelable io mba hialana amin'ny délestage ny ohatr'izao atao alternance am'le fossile. Viana ihany zany resaka zany am'izao. Ka itsika zany mila mandray fanapahan-kevitra entitra am'izao fotoana zao tsy zay le hoe andeha tsika any amin'ny hoe conférence nationale misy teo sa concertation nationale engany mba tsy ho ny mpanao politika indray no ameno an'io ao de iorienter an'le politique générale de l'État arak'izay tiany anaovana azy fa mba engany ao mba isa manam-pahaizana tena mbo afaka ilaza ny tena marina mahafana mampandroso an'ity firenena ity ary indrindra engany mba tena ho ataony zay mpitondra fanjakana manaraka eo zany ho lara-pahamenana mihitsy le fitrandrahana araka ny tokony ho izy ty resaka mine sy pétrole eto Madagasikara ty am'ireo le réserve be de be fananantsika ireo averina ihany fa fotoana tsara mihitsy zao andraisana fanapahan-kevitra entitra raha tena te handrositsika. Fa raha mbola tsy te handrositsika fa mbola andany andro miresaka bailleurs de fonds classique sy financement classique sy ny fahatahorana tsy famatsindry vola sy ny namany de ho taraketo foana zany tsika ary tokony ho hita taratra mihitsy zany any amin'le politika mpampandrosoana zay arosin'ny mpitantana sy ny mpitondra rehetra ary amin'ny fanazavana rehetra zay entiny satria betsaka le opportunité eto Madagasikara ary betsaka manam-pahaizana afaka manao an'le izy ary betsaka ihany koa ny firenena mba manana volonté te hiara-miasa aminao fa sakatsakana firenena hafa izy de lasa tsy afaka miara-miasa aminao zany le firenena sasany reo. De zao tsika efa hita hoe ohatran'ny efa hita ihany hoe mba manana indépendance ihany zao tsika am'le transition zao de anjarantsika am'izay zany hoe mametraka tsara mba tsy hiverenantsika any am'le teo aloha foana am'le fahantrana foana isaky ny mihetsika zany hirahirantsika malagasy tsika hoe mahantra de falitsika amin'ny tena izay. Ny misy fepetra zany apetraka le mpamatsy vola ohatra ty amin'ny resaka angovo ny resaka hoe ajustement na prix ny carburant zany hoe ny solika misy ny FMI fantatritsika tsara nametraka amin'izay fepetra izay ny fanjakana de nametraka fa tsy tokony ohatra ny 200 ny fidinina na fekatra ao anatin'izay solika izay raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao nefa ny tsika raha mijery alavitra zany tsika le 3 mois mety anao ahoana ho voatazona ve zay sa mety ho tonga any amin'ilay hoe ho subventionnena indray mety ho tonga any amin'izay indray ve? Io miankina am'le fahaizantsika manao négociation am'le FMI sy Banque mondiale foana. Ny FMI sy Banque mondiale ange mazava tsara foana le azy. Izy ange mainstream fiteny zay le lazaka hoe mainstream mi-imposer idée. Anjaranao no mijery hoe mety aminao le sa tsy mety. Ho an'ny FMI sy Banque mondiale libéralisme économique ihany no tsara indrindra eto ambonin'ny tany. Ny loi de l'offre et de la demande ihany libéralisation économique ihany libéraliser daholo ny prix rehetrarehetra ninonino kidonao. Zay ihany ny azy. Fa raha ty amin'ny secteur stratégique kosa ka hamono an'le mponinanao, hampahatra velona an'le mponinanao eo, anjaranao mahita hoe aiza ho aiza ny inona indray stratégie mba hiprotéger le consommateur akoreto ka mila mahay manao négociation aminy ianao zany manazava tsara an'izay. De hiteny izy rehefa avy eo hoe libéraliser fa tsy azo subventionnena intsony. De ahoana moa ianao tsy afaka hiteny hoe raha ohatra ka izao ny vidin'io zao ny fiantraikan'io am'le vahoaka malagasy zao ny fiakaran'le tamin'ny fahantrana de indra moloatra zao any aminareo indray zay de amerina ny volanareo eto foana zay mandrak'izay tsy mety zany le izy fanjarantsika mijery an'izay. Zany kosa nefa tsy midika hoe tsika koa tokony tsy hoe zay ny hitanay fa mety fa mba tokony zavatra voahevitra tsara zany le izy hoe hatraizany mety ho zakan'ny fanjakana, hatraizany tsy zakany, hatraizany zakan'ny vahoaka, hatraizany tsy zakan'ny vahoaka. De tsy maintsy misy marimaritra miaraka jerevana eo zany fa tsy ny imposition bailleurs de fonds foana me consensus de Washington ka zao tsy mahazo volonareo raha tsy libéraliser nareo. Tsika ngefa nanao libéralisation totale teto de zao tsika nefa manomboka miverina mieritreritra indray hoe
sao de tokony hanao monopole ndray tam'le fananganana le société de monopole teo reny de mihodinkodiny fotsiny zany tsika. Misaotra anao mitodika eto amin'ny professeur 𝐑𝐚𝐤𝐴 ako any momban'izay ady zay moa resantsika misy olana be da be vao resaka teo fa ny aty amin'ny ataontsika hoe fanararoatra na ny opportunité inona ny mety ho fanararoatra ny Madagasikara manoloana ny zava-misy indrindra ntsika manana akora maro eto Madagasikara afaka trandrahana ahoana ny hevitro? Ny opportunité zany ho antsika zao opportunité voalohany moa fandresana tsy iverenako intsony de trandraho pétrole eto amintsika. Ndao atao tsara le cadre de ndao traduisina tsara anaty contrat ny mahatompony atsika. Zay ny voalohany. Faharoa iresaka le transition énergétique ako. Efa natsidika professeur 𝐾𝐽 teo moa le izy hoe teknôlôjia zany mbola insuffisante. Tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsiny. Mbola tsy tena afaka manao énergie renouvelable tsika. Satria ny chiffre zao 60% ny énergie de fossile sy charbon daholo no miasa zany, à plus de 60% ny énergie miasa mondialement. Ny antony satria mbola tsy au point zany l'énergie renouvelable. Tsy mbola misy mihitsy hoe industrie ka mandeha amina énergie renouvelable fa na mandeha amin'ny pétrole na mandeha amin'ny charbon foana. Etsy ilany nefany resaka changement climatique. Changement climatique eny mi-imposer atsika io transition énergétique io Le changement climatique atsina d'après ny convention Nations Unies zany quand le Paris tamin'ny 2015 de hoe tsy tokony mihoatra ny 2 degrés de réchauffement climatique entre 1850 et 2050. Malentsika an'izay zany zao ny maneran-tany. De anisan'ny mampiakatra ny io différence na température ny émission na gaz à effet de serre. De anisan'ny facteur lehibe amin'ny fiakaran'ny émission na gaz à effet de serre de ny moteur à combustion, zany hoe moteur mandeha amin'ny pétrole. De izay ny mampatonga an'le hoe ho an'ny changement climatique de alefaso le transition énergétique. De zay zavatra mivadika opportunité ngeza be ao Madagasikara. Satria ny resaka changement climatique mihitsy ny manohana antsika zany hoe alefaso io mihitsy no secteur atosika zany hoe transition énergétique io. Raha vao resaka transition énergétique nefa tsika de matière première ny dia ny minerai critique zay ananantsika ny 90%. Donc afaka mampiasa tsika ho antsika malagasy fa afaka ihany koa tsika tsy hoe afaka fa opportunité ihany koa io ho an'ny échiquier mondial atsika. Rehefa itsika milalao azy de tsika zany fournisseur clé en matière première ilaina amin'io transition énergétique io. De opportunité zany transition énergétique na ho atsika en interne eto toerana na position antsika en tant que exportateur fournisseur clé ny matière première ilaina. De an'ny avantage stratégique atsika zany amin'izao fotoana zao. De zay ny mila atsika de miverina ny resaka professeur teo hoe ny vision zany mila mipetraka mazava tsara le vision hoe aiza ny lalantsika. Io ny opportunité atsika mba tsy tena hoe io irery ihany sisa. De mila atsika mijouer an'izay opportunité izay. Ankoatran'izay moa tsika miresaka ao anatin'izay hoe transition énergétique zay miresaka ihany koa tsika ny hydroélectricité. Amin'izao fotoana zao tsika hoe misy anao contrat, iny mila mijery tsara tsika amin'ny contrat de concession. Raha vao miresaka transition énergétique tsika et particulièrement amin'ny hydroélectricité. Mila mandinika tsara tsika amin'ny contrat de concession satria rehefa anao an'io tsika de ny rehefa marotra zareo zany de le hoe en anglais moa fiantsoana azy de le hoe take or pay. Zay ny fiantsoana ny resaka clientélisme zany hoe fiditsika daholo zany zay vokarin zareo. De eo tsika mila manao kady tsara hoe mividy ohatriny tsika, ohatrina zany kilowattheure ny ividianantsika azy. Ohatra hoe $0.15 ve sa $0.20 ve de mandritry ny firy-taona. De ao anatin'izay mila mitandrina be tsika amin'ny projection hydrologique.
Satria raha anao barrage hydroélectrique be dia be tsika kanefa tsy ho avokory ny orana amin'ny 2035 dia antony eo taraiky eo ilay investissement. Zany mila ataoko hoe fitandremana kely atsipiko teny izao amin'ilay resaka contrat de concession amin'ireo hydroélectricité ireo ka dia farany mila midévelopper recherche et développement tsika amin'ireo amin'ny transition énergétique io. Zany hoe mitodika aty amintsika misy opportunité be dia be ananantsika zao amin'ireo zavatra ireo, transition énergétique, minerai critique, fampandrosoana ny firenena, miaraka daholo ireo zavatra ireo miconverge amina point anankiray dia mila mahay manararaotra tsika. Dia za tena miteny mihitsy hoe andao alefany ny vision rehefa anao ty ireo fondation ty. Mamaritra ny fandaharana isika ankasitrahany ianareo niresadresaka isaorana ianao Profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴 niresadresaka tato anatin'ny fandaharana tamin'ity androany ity. Makasitraka indrindra anareo ato amin'ny studiosika ihany koa nanasa anay ary izay moa zany dia vonona miara-miasa foana dia makasitraka antsika rehetra izay manaraka amin'ny fandaharana koa naharitra ny hainao anay hatramin'ny farany. Misaotra to. Misaotra ihany koa Profesora 𝐑𝐚𝐤𝐴 niresadresaka tato anatin'ny fandaharantsika sy niady hevitra tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka anareo nanasa, misaotra ny Profesora 𝐾𝐸𝐻 ihany koa niaraka teto dia misaotra ny teknisianina, misaotra ny teknisianina mahafatrapo atsika dia rehefa misy moa ny ady hevitra dia eto foana izay afaka mifampiantso foana tsika fa dia engany mba handroso ty Madagasikara malalatsika ty. Misaotra tompoko. Misaotra anao ihany koa isaorana ireo teknisianina, isaorana ihany koa isika rehetra izay nanatraka ny fandaharana hatramin'ny farany, mametraka ny mandrapitafa indray ary. Veloma tompoko.